Atomboka tamin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny audity. Nanolo tena hanombohana ny fitsirihana na ny audity ny teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny fitsarana momba ny compte ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Dr Ramiarson Herinjatovo Aimé. Niompana tamin'ny fanatanterahana ny fitsirihana izay ho ataon'izy ireo eny anivon'ny ireo ministera ny fiadidian'ny republika sy ireo rantsa-mangaika ny resaka ny fanaovan'izy ireo izay hahagitra 10 andro. Fa ny mikasika ny serasera sy ny kolotsaina kosa dia manokatra varavarana ho an'ny daolobe ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina miantso ny mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolo ny serasera sy ny kolotsaina ny eo anivon'ny ministera hoe Gasikara Fensoa hitondra ny tolo-kevitra sy ny fandinihana hanavaozana ny tontolo ny kolotsaina zavakanto ary ny fikajina ny harem-bako ka. Nambarany ihany koa fa natao hamahana ireo olana izay notakian'ny mpisehatra amin'ny tontolo ny serasera sy ny kolotsaina nandritra ny taona maro ity fomba fiasa ity hoe hafatra izay nambarany izy ireo. Fa ny momba ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga kosa dia ny polisy ny FCC sy ny avy amin'ny kazerna centrale ao Maurice no miambina azy. Ny polisy ny FCC sy ny polisy avy amin'ny kazerna centrale ao Maurice no miambina any amin'ny Ravatomanga izay ao amin'ny hôpital Premium Care Clinique de Phoenix any amin'ny rihana fahatelo. Hentitra arak'izany ny fiambinana ity mpandrarama malagasy ity izay fotoran'ny fanadihadiana momba ny raharaha famotsiam-bola. Nilaza mo ireo mpisolo vava azy fa tsy manantsiny amin'ny Ravatomanga ary efa isan'ny mponina ao Maurice mihitsy ny tenany izay toerana ananany compte maro any amin'ny banky. Ny sekrenina antsiranana indray dia nametra-pialana ny tale general Andriamatoa Antsay Abel. Araka ny loharanom-baovao avy amin'ny mpiasan'ny sekrenina dia nametra-pialana ny talata 4 novambra hariva teo ny tale general ny sekrenina Andriamatoa Antsay Abel ity farany mo dia rahalahin'ny prime ministre teo aloha Andriamatoa Antsay Christian. Tsy ahivina mo fa ny alatsinainy 3 novambra dia nanamafy ny fitakiana nataon'ny mpiasan'ny orinasa sekrenina tany antsiranana ary nanome 70 ora ny tale general izy ireo mba hametrahany fialana tsy ho dezeny sekrenina intsony. Takiany ireto mpiasa ireto ihany koa ny fandoavana kinapsa karama 12 volana tsy voaloha ary ny fandoavana ny tambi-karama amin'ny ireo ora fanampin'ny asan'ny mpiasa. Izao moa izy dia nametra-pialana tsy ho tale general ny sekrenina intsony Antsay Abel. Fa ny amin'ny resaka fahasalamana kosa dia 504 no matin'ny sigara isan-taona eto a Madagasikara. Manodidina ny olona 504 no maty noho ny voka-dratsy ny fifohana sigara sy ny paraky eto a Madagasikara indrindra noho ny aretina ho mamiadana ny havokavoka. Manoloana izany dia nanamafy ny ady amin'ny fifohana sigara ny firenena izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana miaraka amin'ny OMS. Marina fa 2.7 tapitrisa ny tanora dia ampifoka sigara eto amin'ny firenena ka ny lehilahy ny 1.30 isanjato amin'ny ireo. Zay aloha no namarana ny video antsika koa dia ankasitrahana ianareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.